Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao fotoana zao. Androany tsika dia hiresadresaka momban'ny hoe endrika fanjanahana ataon'ireo fanjakana matanjaka amin'ireo firenena andalam-pandrosoana. Hoe takiny ahoana no fomba ataon'ireo fanjakana matanjaka ireo rehefa manjanaka an'ireny firenena andalam-pandrosoana. Fanjanahana ankolaka zany le resahany eto na raha ny marimarina koa dia ohatrany hoe fitsetsefana tombotsoa ao amin'ilay fanjakana matanjaka. Fomba fitsetsefana tombotsoa, resaka ekônômika zany resaka fanjanahana ara-ekônômika zany le izy. Takan'izao ny zava-misy ohatsy misy satria misy zany fa firenena vitsivitsy maromaro firenena andalam-pandrosoana maneran-tany eny dia zanahan'ireo fanjakana matanjaka izy ireny, zanahan'ny ara-pitantanana zany. Le izy mety hoe firenena efa mahaleo tena fa ohatrany hoe fahaleovan-tena fotsiny anarana le izy fa eo amin'ny fitantanana dia le fanjakana matanjaka no manjanaka an'ilay firenena. Matetika toa dia lazaintsika alohany no mahatonga an'le izy satria zay le fomba ataon'ireo fanjakana matanjaka ireo zany. Voalohany miainga avy amin'ny hoe ilay tompona andraikitra na ilay mpitondra na ilay tompona andraikitra ao amin'ilay firenena andalam-pandrosoana ilay tiany zareo ho zanahana ara-pitantanana no ataony fitaovana voalohany indrindra. Voalohany mba hahatongava an'ilay mpitondra na ilay tompona andraikitra eo amin'ilay firenena, hitantana an'ilay firenena ho tompona andraikitra mpitantanana, dia izy mihitsy aloha no ohatrany hoe manao ny fomba rehetrarehetra ahatongavana io hoe amin'ny alalan'ny fifidianana moa tsinona satria izay ny fomba fakana fitondrana fifidianana. Dia tohanany amin'ny fomba rehetra mihitsy amin'ny hoenti-manana sy ny rehetrarehetra zany io olona tia nipetraka eo io. Tohanany amin'ny fomba rehetrarehetra dia rehefa tafapetraka le olona ataony zany zay fomba ahatongavany olona io amin'ny toerana io dia rehefa tafapetraka io olona io dia zay tian'ilay mpanjanaka atao no ataony olona io mpitondra io na ireo tompona andraikitra ireo, zay tian'ilay mpanjanaka atao zany. Zay aloha zany fomba voalohany ametsahan'ilay fanjakana mpanjanaka olona eo amin'ilay firenena zay tiany ho zanahana, hoe tohanan'ilay olona amin'ny alalan'ny fifidianana, tohanany amin'ny ara-bola sy amin'ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny hoe zay fomba rehetra atongava le olona eo na amin'ny fomba madio na amin'ny fomba maloto zay atongavany olona io fotsiny. Dia rehefa tonga eo io olona io dia zay sitrapony zay tiany atao no atao satria io tiany atao io dia le ahafahany mahazo tombotsoa avao amin'io amin'ny firenena tiany ho zanahany io, firenena andalam-pandrosoana io. Zay zany zavatra ataony. Dia rehefa tonga eo amin'izay le olona dia zao anisan'ny zavatra matetika hita reto zavatra vitsivitsy zay teneniko reto. Ohatra hoe anisan'izany ohatra hoe tiany zareo te hanangana orinasa anankiray ao amin'ilay firenena izy. Ohatra hoe orinasa pitaterana dia mandefa fiara marobe avy any aminy izy mba ho ampiasaina ao amin'ilay firenena, dia ry zareo no mitantana an'io. Fa tsy maintsy hoe misy aloha zany hoe sarina olona tompona andraikitra, fa ry zareo no mitantana ary vola miditra dia makany amin'ny zareo. Fa tsy hoe an'ilay firenena ohatra hoe mandefa fitaterana, fiara fitaterana izy atao hoe fitateram-bahoaka zany fiara ohatra hoe amanjatonjato ny ohatran'izany. Dia io fiara io zany no ohatrany hoe mitatitra vahoaka, mampidi-bola zany io, mampidi-bola mazava ho azy ekena hoe manome asa ho an'ilay vahoaka ao le izy. Dia zay zavatra zay zany matetika ohatrany hoe reny zavatra reny koa zany ohatrany hoe abontsina zany reny atao hoe zava-bitan'ilay mpitondra.
zava-bita n'ilay tompon'andraikitra hoe napiditra fiara be lehibe ilay tompon'andraikitra de ay tena niasa lay tompon'andraikitra ohatra zany zay zavatra zay any amin'ilay firenena de any zareo nefa io zavatra io any zareo le matanjaka le namatsy io fa tsy an'ilay tsy volam-bahoaka ny vola miditra eo zany a makany amin'ny kitapom-bola any zareo fa tsy makao amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa hoe ekena hoe misy apahany aloha zany zay zavatra zay ohatra zany zay na ohatra hoe manangana orinasa ngeza be izy a any zareo ny vola miditra sy ny resaka ohatran'izany zany na ohatra koa hoe manangana hôtely ngeza be izy manara-penitra be a sy ny sisa de atsangana reny zavatra ireny de reny zavatra ireny zany ohatrany hoe irairaina be koa le izy atonga amary toerana an'ilay tompon'andraikitra na ilay mpitondra irairaina be zany reny zavatra ireny io ny zava-bita an'ilay mpitondra teo na ilay tompon'andraikitra teo fa nefany a na an'ilay mpanjanaka mihitsy iny a ampidiram-bola makany amin'ny kitapom-bola andry zareo zay zavatra zay ny vola miditra eo de makany aminazy amin'ny akapobeny anisan'ny fanjanahana zay zavatra zay endrika anankiray koa ohatra hoe miteny zany zareo ataony mihitsy zany tsy ny hely zareo mihitsy zany no mitantana ny commerce ny tsy nivarotra ihany zany eny natao hoe resaka varotra zany de sahatsika ohatra hoe mandefa olona ohatra hoe manana olona be dehibe ao amin'ilay fanjakana zany zareo amin'ilay fanjakana mahantra zany zareo a de ireo olony ireo a no ohatrany hoe mivarotra manodina vola mampiasa vola ao amin'ilay firenena na amina fomba inona na fomba inona mampiasa vola ao ireo olona ireo de mety hoe mba hahatonga ny ampatanjaka be an'le fampiasam-bola an'ireo le olony zareo avy any ivelany avany zany a de ataony zareo zany zay ahatonga hoe mpiretina mihitsy a le vahoaka madinika mampiasa vola ao amin'ilay fanjakana zanahany zareo manome ohatra akaiky a ohatra hoe resaka varotra zany ty zavatra ty hoe ahirika ohatrany hoe presena angonina any amin'ny toerana ray mihidina voafaritra zany a le mpivarotra madinika indrindra sy ohatran'izany a indrindra hoe secteur informel izy ireny matetika de angonina amin'ny toerana anankiray reny a fa mba hahatonga hoe azo vahana tsara zany a le fampiasam-bola ara-barotra ataon'le olony zareo ohatra akaiky anankiray koa zany zay zavatra zay de ohatra hoe anaovana anamboaranay trano toeram-pivarotana ray tsara be ny vahoaka madinika anareo de zay zavatra zay zany matetika ohatrany hoe fiaraha-miasa tamin'ny mpanjanaka io zavatra io nefa efa zavatra fifanarahana mihitsy de angonina any zany reo mpivarotra ireo a de mahazo vahana tsara le tsenam-barotsy le olony zareo zay mampiasa vola eo amin'le fanjakana ohatra anankiray koa ohatra hoe atateraka an'izay zavatra zay ohatra hoe eo amin'ny resaka asa tanana natao zavatra zany hoe amboarinay ohatra hoe any amin'le fanjakana ihany le fanjakana le endriky le fanjanahana ara-pitantanana io a hoe amboarinay ny lalana anareo na hoe anamboaranay lalana vaovao nareo a fa zao ny fifanarahana izahay no mampiditra ny izahay no mampiditra importation ao amin'ny firenenareo na hoe izahay no mampiditra ny produit ny ohatra hoe ny inona re zany ny akora fototra ao amin'ny fanjakanareo izahay mampiditra ny akora fototra ao aminareo a de anamboaranay lalana nareo amboarinay ny lalana riananina de reny zavatra reny zany ohatrany hoe le endrika zany le endrika amin'ny sety avelany zany navita lalana lay tompon'andraikitra mpanjakana teo amin'ilay firenena navita lalana tariananina nefa io lalana iny a ny fanarahana tamin'ilay mpanjanaka hoe le mpanjanaka hoe amboarinay ty lalana ty a fa ny fifanarahana izahay no mampiditra ny akora fototra ao amin'ny firenenareo
le akora fototra nefa am'izay fotoana zay zay tiany zareo ampidirina no ampidirina, zay tiany tsy ampidirina na hoe midangana ny saran'ilay izy a de tsy ireo vahoaka madinika zany le secteur informel kely sy le vahoaka madinika ara-dalàna kely mbô manao taozavatra sy asa tanana lasa tsy matin'le akoran'zareo satria zareo mampiditra ny importation-ny a amin'ny vidiny ambany. Misy eo le fomba ho an'ny olona nianatra gestion mahay tsara an'izay fa afaka hazavaina zay zavatra zay a. Zareo mampiditra an'le importation zareo amin'ny vidiny ambany a de nefany a ilay akora premier na ilay akora fototra izay ampidiriny zareo koa amin'ny vidiny tsy ahafahan'ilay mpanao asa tanana madinika mivelatra satria lasa ohatrany hoe raha manao an'iny le mpanao asa tanana madinika de midangana ny vidin'le izy a de tsy tafavoaka izy. De rehefa aveo le mpanao asa tanana madinika lasa manao bonjour patelot rehefa aveo le mpanao asa tanana madinika. Endrika anankiray koa zany zay sy navatr'izay ohatra koa zany a hoe na koa zany ohatrany hoe anamboaranay kianja ngeza be nareo, ohatra koa zany zay zavatra zay amboarinay kianja ry ananina anareo, na mety hoe le kianja efa teo no avoaziny zareo a hoe avoazinay ty kianja ty ataonay tsara be mihitsy a de lay vahoaka madinika any amin'le fanjakana zany mieritreritra hay tena vita an'ilay mpitondra tsara be, tena navita le mpitondra anay fa vita tsara be le kianja, nefa le mpanjanaka zany no nanamboatra an'le kianja de rehefa aveo le kianja an'le fifanarahana hoe izahay no mitatana an'io kianja io mandritra ny zao taona mba hiverena amin'ny volanay. Misy tombom-barotra ny zareo nefa mihodina ao anatin'izay zavatra zay de lasa tsy an'ilay fanjakana ntsony a an'le fanjakana ihany zany ilay kianja fa lasa tatana an'ilay mpanjanaka le kianja de matetika nefa zay zavatra zay a ireo mpanao fifantsanana iraisam-pirenena tsy manaika ampiasa an'io kianja io. Lasa inona zany filazana iny lasa ohatrany hoe tsy homologué eo anatsihan-jareo ohatra zany hoe kianja fanaovana baolina na fanaovana tsy fantatro na fanaovana fety fanaovana baolina ohatra zany de tsy homologué an'ilay ohatra zany ilay FIFA na ohatran'izany ohatra any Europe sy na ohatra any Afrika na ohatran'izany tsy homologué zareo le kianja satria hitan'zareo hoe tsy tena le fanjakana no mitatana an'io fa misy mpitatana ambadika ohatran'izany. Matetika zany ohatran'izay koa zava-misy hoe amboary zareo le kianja nefa rehefa aveo le kianja tsy le fanjakana ntsony no mitatana azy fa zareo nanamboatra an'le izy hoe zay mitatana an'io mandritra ny zao taona elaela ihany. Ohatran'izany zany le endrika fanjanahana ankolaka fanjanahana ara-pitantanana ataon'ireo firenena fanjakana matanjaka ireo amin'ireo firenena andalam-pandrosoana ireny ohatr'izany. Ohatra anankiray koa ty izay tena ngeza be de ngeza be mihitsy hoe ohatra hoe eo amin'ny resaka angovo sy ny herinaratra zany hoe tsy avelan'zareo mihitsy zany hoe ohatra hoe simba zany zao ny fitaovana famokarana herinaratra ao amin'ilay firenena zanahan'zareo, simba le fitaovana famokarana herinaratra de tsy avelan'zareo amboarina iny zavatra iny fa vahaolana amen'zareo de ameny zareo gropy ilay firenena hoe ty misy fanomezana avy aty aminay gropy ngeza be tsara be ho anareo mety hoe ray na roa na telo na dimy na sy ny sisa ho anareo ampiasainareo gropy zay zany vahaolana hoe tsy amboarina zany lay fitaovana rehefa simba lay fitaovana famokarana herinaratra fa amen'ny zareo gropy nefa zay mihitsy tena tian'zareo hoe io gropy io nefa mila masokareny satria ahodin'ny solika io gropy io. Ny tanjony zareo amin'izay zavatra zay nefa ry zareo ihany no mamaty solika sy manera solika amin'ny alalan'ny crédit amin'ilay fanjakana madinika hoe zareo ihany no manera solika andona io solika io andonana an'ilay gropy mamatsy herinaratra an'ilay firenena kely ohatran'izay le izy de lafo nefa ny vidin'le solika
de lasa hoe voately zany a na tsy maharaka le famatsiana solika eo amin'le firenena de lasa misy délestage foana le firenena na lasa mihitsy ohatrany hoe midangana be mividy le sady lasa efa midangana zany mividy lay fisitrahana herinaratra no mbola tsy maharaka ihany koa nefa le izy zara fa mihodina ny herinaratra eo amin'ilay fanjakana ohatran'izay satria ry zareo a mody manome groupe izy a de nefa io groupe io ahodina amin'ny alalan'ny solika io a de zareo ihany no mamatsy solika rehefa aveo ohatra iny koa ohatrany hoe fomba anankiray ataony zareo ny hoe lasa hoe ilay fanjakana madinika zany a tsy maka solika amin'ny vatana any amin'ny mpamokatra fa lasa ohatrany hoe zareo no manera amin'ny alalana crédit de mbola misy tataovana ihany koa le sarany ao anatin'izay zavatra zay endrika fanjanahana maro be zany le fomba ohatrany hoe endrika fanjanahana ataon'ireny firenena fanjakana matanjaka reny amin'ireny firenena an-dalam-pandrosoana reny a tsy firenena ray ny tsatsan'izany a tsy fanjakana ray koa mpanao an'izany fa reo fanjakana matanjaka rehetrarehetra any avaratra sy atsinanana rehetrarehetra sy ny tatsimo reo manao an'izany an'ireo reo firenena mahantra sy an-dalam-pandrosoana ireo daholo fa tsy hoe za zany tsy miteny firenena anankiray na fanjakana mpanjanaka anankiray fa hoe zava-misy maneran-tany zany zavatra zany a de resahana eto de rary soa antsika rehetra ary am'izao folapolakanto zao rehefa lasa mpitatana ambony koa tsika de fantatsika hoe